fandroana piasa ny antenemeram-pirenena fandikan-dalàna no nataon'ny vepanina Antananarivo raha marina io onikistora mamirabenarina fitomon'ny ponina eto Madagasikara miazakazaka isan-taona mety ho antony tsy mampandroso fifidianana député mila mahay misafidy tsara mba olona tena hiaro ny tombontsoa ny district ho iravany manana faltafaraka aminao indray tompo kilasy tongovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany fiodinana faharoa tamin'ny saritsary mpifidianana filoham-pirenena teo ny fifidianana solombavam-bahoaka izay hoatrehantsika izao ny filoha ravalomanana marika Androany tsy ho afaka amin'izao fahoriana izao ny malagasy raha tsy miaraka mitsangana sy mijoro mba anova ka metraka olona teny hijery sy hiady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ho ihan'ny filoha ravalomanana marika raha nitodika manokana tamin'ireo vahoaka eto amin'ny faritra Analamanga ny tenany Androany. Germaine Omejanary, Taiziniana. Mila solombavam-bahoaka tena hijoro sy hiaro ny tena tombontsoa ny vahoaka isika. Potika ny firenena eo amin'ny sehatra maro lafy. Ny lalana, ny sosialim-bahoaka, ny tsy fandriam-pahalemana, aretina mikika avokoa. Raha ho an'ny boriboritany faefatra manokana, dibo-drano lava isan-taona, ny fiarina tsy zarizary, ary zara raha afaka mampiana-janaka sy mahita asa isan'andro mba amelomana ny ankohonana. Ovahantsika ireo olana ireo, ary izany no antony safidianana manokana ny sekretera jeneraly antokotiko Madagasikara Rinanandriamasinoro ho kandida solombavam-bahoaka ao amin'ity boriboritany ity. Olona nijoro ny ady ho an'ny fahamarinana foana, ary ny ady tamin'ny tsirarina ka azo antoka tanteraka ny fahafahany manova ny zavamisy ao amin'ny boriboritany faefatra io, hoy ny filoha marika ravalomanana Androany. Eto dia miresaka amin'ny fidy amin'ny 4e arrondissement. Fantatra reo tsara fa potika tanteraka ny 4e arrondissement. Tsisy zavatra manjary, fofona tsy fofona, rano tsy rano, rano-potaka, rano maloto, ranona fosy. Sasany manjaka fotsiny amin'ny fananganana trano, manao kely tsy mba mamindro, manao didiny be santy, tena zay mihitsy izy eo, tena manao didy jadona zava-misy eo. Ka noho izany nanendry ny EG Rina Randriamasinoro, EG ny team izy, izay malala tsara ny fomba fiasa rehefa nao zavatra maika sy anarina zany 4e arrondissement zany. Ka sao nareo gaga hoe fa nahoana raha noho izy nakaty misy antony mahatonga anao an'izany, ninonareo ary matokinareo anahy. Ka dia nitendrena izy ho candidat officiel amin'ny 4e arrondissement satria ilaina vita, ilaina madio. Nanomboka politika aho tao amin'ny 4e arrondissement miaraka tamin'ny tompoko Larakotovra. Noho izany zany misy dikany nametrahako azy eo, ka oka nareo atoko fa tsy salasala mihitsy. Ka Rina Randriamasinoro miaraka amin'ireo le préliste aminy no candidat officiel io. Marina fa be da be no milatsaka hoe no candidat fa tsy vita io raha tsy tena va manana fahavonona sy manana traikefa. Miaraka tamiko nandritra ny fotoana maro izy natao amin'ny commune, natao amin'ny PSDR, malala ny zavatra tokony atao ny fomba fiasa. Ka dia zay zany izy matoky anareo aho rehefa tonga ny fotoana tongava daholo ny fidiary, tongava maro amarino tsara daholo fa rentsika nefany tsy maty voalavo akibo. Za tsy olona anankiray akory no hoe tiako ampiny tia nampy voaka Malagasy, indrindra ny 4e arrondissement. Vitatsika manadio andreo tatatrao, vitatsika manala ny fofony io, vitatsika manadio an'ireny kanaliny reny. Minonareo ohatrany tsy olona ny olona 4e arrondissement. Dia noho izany zany tonga ny fotoana hanarenantsika io, dia izy mitendrenao. Distrika tsy lavitra ny renivohitra Andramasina ary ao anatin'ny faritra Analamanga. Manana ponina hatrany amin'ny arivo sy enina lasy rahetsy sy mahery, mivelona amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, olana ny lalana sy ny fototra-fitrasa ary ny fanampina ireo tantsaha ireo. Izany no ovahana miaraka amin'ny candidat atolotry ny firaisan-kina ho hiatrany ny filoha marika ravalomanana. Ho an'ny voakana Andramasina, ny district Andramasina, eto dia miaraba ny candidaty Docteur Lalaina izay nitsongaina tao anatin'ny maro. Izy zany no candidat officiel aty amin'ny
district Mahamasina mino aho fa tena araka ny lahantsika azy izy satria fahasalamana voalohaka reny ary izy docteur raha atao ny lalana makany Andramasina de vao makany ihany ty hoany fa jereo ty mahazo azy tsy maintsy jereo atsika namboarana reny zay ny ilana solombavam-bahoaka mahalala ny tokony atao mahay ary mavita ka de matoa ny fidy azy candidat official any misy dikan'izay ka matikina reo aty Andramasina fantatra tsara mihitsy mivoaka an'Andramasina makatoa sy mihaino tsara tsy mbola famitaka tsika ka de zao fa tonga ny fotoam-pifidianana fa 7 ny volana mai ho avy zao dia docteur Lain zay candidat officiel izy ihany nitondra ny anarana sy ny misalotra ny firaisan-kina candidat ny firaisan-kina tsy afaka iovany zava-misy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha mbola solombavam-bahoaka mpanaradreny rano fotsiny no mameno ny anteny mera-pirenena ho iantrany ny filoha Marc Ravalomanana ny fasahiny solombavam-bahoaka ijoro iaro ny tena mahasoan'ny vahoaka no ahafana manova tantara sy izao fahoriana mianjady amin'ny isan-tokantrano izao olona sasy vonony ary vanony no atolotry ny vondrona firaisan-kina ho kandidat ho iantrany ny fanazavana. Ankoatrany faritra Analamanga dia niona tamin'ny solotenan'ireo mponina ao amin'ny distrika ny Soavinandriana sy Manalanondo ary miarina rivon'ny filoha Ravalomanana marika androany faritra isan'ny mamokatra ireo saingy potika noho ny tsy fijerena manokana ny tantsa ao aminy azo atao tsara ny manova ny zava-misy iainan'ireo tantsa hoy ny fanazavany. Isan'ny faritra tena nazo tombony tamin'ny alalany tetikasa tantsoroka ho an'ny tontolo eny ambanivohitra na ny PSDR tamin'ny fitondrana Ravalomanana ny tantsaha ao amin'ny distrika ny Soavinandriana. Ankehitriny namasomboly aza olana ho an'ny tantsaha sahirana foana izy ireo isan-taona mitady masomboly satria noho ny fahasahiranana dia lany hatramin'ny masomboly. Nanamafy ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina fa iova ny fahoriana mianjady amin'ny tantsaha ireo raha toka vonina amin'ny fanovana apetraka ny firaisan-kina ny mponina any an-toerana. Ny voaka ny Soavinandriana any Mandridrano dina tokony no ny safidiny zay nitsongaina atao anatin'ny maro ary ady hevitra lava be mihitsy fa inona mahatonga hoe tena izy ny hitako avita azy ihany satria efa be ny tanàna izy ao apara izy mipetraka fantatra tsara mihitsy ny toerana iny malalany any amin'ny tatsahana izy malalany ambanivohitra izy zany tiako resahana ny lalana miala aveo Nalavory makany Soavinandriana potika tanteraka an'izy nefa tena sady mamboly tsaramaso zao manao voly avitra no mamboly vary ny lalana de tsisy azo zay fa potika tanteraka ka idina toky zany zao no napetraka any amin'ny fomba ofisialy safidin'ny firaisan-kina de mahatoky aho fa afaponareo io sady efa be ny tanàna izy malala tsara ny zava-misy en'ireny commune reny di zany zao safidina indray atao solombavam-bahoaka mino aho fa tena anao araka zay azo atao izy ka de mampafantatra anareo aho milaza aminareo fa hoe dina toky any candidat ny fomba ofisialy ny firaisan-kina any Soavinandriana tsisy afa-tsy izy. Tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa ny ao Manalalondo izay zary antsoin'ny maro ankehitriny hoe Londres ity tanàna ity noho ny faratsin-dalana. Raha solombavam-bahoaka mijoro ho an'ny vahoaka tany an-toerana no misy hatramin'izay dia tsy ho isan'ny faritra saro-dalana intsony ity tanàna ity. Ny solombavam-bahoaka ihany mantsy no tokony hiady aty amin'ny fanjakana Fohibe amin'izany ny fanamboarana tokony atao izany. Izy ireo no miady ho fampandrosoana ny distrika nalany azy. Eto de miresaka amin'ny Romain districtna Arivomamo fantatra tsara Manalalondo rehefa nandeha tany mamokatra vary tsara be mihitsy fa ny lalana makany tena manala azo maro loza ratsy be mihitsy de zay Romain anao araka zay azo atao nareo efa tonga amin'ny toerana misy anareo hoe ahoana ny tena atao mba hanatsarana ty tanàna Manalalondo ity betsaka ny olona fantatra mipetraka any Manalalondo ka de matoky aho fa anao araka zay atao anao satria reo vahoaka Manalalondo reo mbo te hiakatra te Tanarivo fa le lalana ao tsy hita zilazana azy tsony potika tanteraka mihitsy tadidiky mihitsy nanao campagne tany nanao propagande tany tena ambony sarety minakira sary. Ho an'ny distrika ny Miarinarivo dia nambalany filoha Marc Ravalomanana fa isan'ny distrika tena mamokatra saingy tsy ampitohana ny tantsaha ao aminy ka miteraka olana ho an'ireo tantsaha izany.
mila député Saiady ho an'ny tombotsoan'ireo tantsaha ireo amin'ny fanjakana sy ny ministera ny tantsaha any antoerana mba ahafahana manova ny fahorian'ny tantsaha. Ny kandida atolotry ny firaisan-kina ihany no avita izany ho iatrany ny fanazavany. Anisan'ny tanàna anankiray mahafinaritra sady tsara be tsy alavitra n'Antananarivo i Miarinarivo, saingy ny famokarana sy ny lalana tsisy mandeha ny velonina. Ino mahatonga an'izany? Satria tena tsy misolo tena ny vahoaka marina izay napetraka atao, manara-drenirano fotsiny. Satria any ny tena nahitako an'ilay toerana famokarana atody zay koa somary avarabaratra Miarinarivo ao, ary tamin'ny andron'ny PSD dia anisany nanokatra be izy io, Boaveritsika iny fa zay matatro nareo. Dia injaky zany zao ny candidat officialy any Miarinarivo, dia candidat officialy ny firaisan-kina, dia mino sy manantena ary vahoaka ny Miarinarivo fa tena anohana azy ianareo, anao arak'izazy atao mihitsy ampandaniana azy, satria fantatro fa manana an'ilay fahaizana izy, mahalala tsara ny any ambanivohitra, niaraka nanao fitsidihana tany izay hitako nisy. Ka dia nareo azy amin'ny salasala tsony efa mahita azy fa tonga dia iny ny candidatsika firaisan-kina. Tsy tongatonga ho azy izao fahoriana mahazo ny malagasy maro anisa izao fa misy tompona andraikitra feno ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Eo ny fanjakana tsy mahavita ny asany fa betsaka tamin'ireo milaza azy ho solombavam-bahoaka ihany koa no mpanangan-tanàna fotsiny fa tsy niady ny mahasoa ny vahoaka ao aminy. Eny fa nantetebolam-panjakana izay diniana aza tsy hitany akory hoe misy tombotsoan'ny mponina ao amin'ny distrika nalany azy ve sa tsy, fa rehefa mahazo baiko hoe lanio dia landy. Izany no ilaina député tena mahafeny asany ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Manodidina izay vaovao izay ihany ho lavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fangatahana fanafoanana ny firotsahako-vidinina ho solombavam-bahoaka nataona kandida roa dia ny kandida Pasteur Voirana Rajoelina avy amin'ny lisitra Saint Andrews, kandida amin'ny boriboritany fahina Antananarivo renivohitra sy ny kandida Artina Rasolonireny avy amin'ny lisitra tsy miankina Rahalava Ofiana Ratsoa. Zava-misy izay voalaza fa manasongadana ny fitsipika anatiny eo amin'ny vovonana Irmary izay mandrara ny fanolorana firotsahako-vidina ivelan'ny vovonana Rimanohitra fa ny mpikambana ao amin'ny vovonana dia manaiky hanolotra kandida tokana amin'ny anarana izay vovonan'izay hanohanana ny fangatan'izy ireo. Fantatra fa nolavy ny HCC tag izay ihany koa ny fangatany sekretera mpanatanteraka amin'ny vovonana Irmara Mirana Rajaona ny amin'ny anolona ny Ajaneriana Rabizatovy lefitry ny larana faharoa amin'ny kandida Irmara Abel Randria Miarinarivo araka ny loha ranom-baovao Atrandry. Antonandavany HCC ireo fangatana telo ireo ny fisintonana filatsahako-vidina aorian'ny fepitoana farany amin'ny fanaterana ny antota taratasy. Tao amin'ny fokotanin'ny 3G sy 2G Angara no nanohy ny fitsidihana fanaony Maître Antra Razafimanantsoa sy ny préalisitra amin'ny androany. Tsapa fa tena mahantra loatra ny malagasy toy izay hita amin'ny boriboritany voalohany ka mila fahatongavan-tsaina ny tsiraray ny zava-misy. Fifidianana no azona manova sy miala amin'izao fahantrana lalina izao raha ny afatry Maître Antra Razafimanantsoa tamin'ny roponina izay velotariana. Teny antoerana Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Mba jereo fa tsitsina avokoa ny tatatra rehetra ety aminay. Jereo tsy fandriam-pahalemana ety aminay fa tena mijaly izahay. Fitarainana matetika reny sofina rehefa nidina ifotony tao amin'ny fokotany atao madinika 3G sy 2G Angara ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany Maître Antra Razafimanantsoa. Fotoana ny fanosenana tamponina sady ny anona ary nampahafantarina ny momba ny vovonana ny firaisan-kina. Presa kiri bawa
Faraisakina indray zany fa ao anatin'io team ao anatin'io maître hianatra fanaovana tamba be zany mila manova gouvernement tsika dia rehefa maronisy mila mifidy aloha mitindray mifidy tamin'ny fifidiana filoam-pirenena tsika tsy mifidy a dia aveo dia zao ndray hoe mandeha mifidy daholo ny antony a mila mahazo maronisy tsika fifidiana-pirenena afaka manova prime ministre afaka manova ny gouvernement dia mba olotsika mipetraka eo dia manova fiainana mba afaka mampidina ny vidim-bary mba afaka zaraina amin'ny tena hoe mitsinjara io vary itsy vary tsinjo io tokony ho an'ny olona rehetra ke io e fa tsy ny te mena ihany no mena dia mba afaka mampidina ny vidim-piainana mba afaka mba mamorona asa mba afaka manatsara fiainantsika azonareo izay no antony fitandremy tsara ny mpamitaka fa ny mpamitaka zao be deaibe mbola afaka manamboatra ny lalana tonga tobotra zay rehefa tonga fahavara zao tatatra efa mihoatra lalana dia raha misy orana kely dia feno lalana mba olona manatra amin'ny fifidiana be ny tanàna ary mila be ny tanàna tsy mpamitaka tsony tsy mila vazaha tsony tsika fa tena mba satria tony tokony izy a commune no tokony tena manamboatra maître hianatra nanao ihany a fa arakaraka izay fafahana ny atao satria tsy natao anao lalana ny député fa no lalana fa manampy ihany izy nefa hoe misy zavatra mba maika ilain'le mponina manosinosonian'ireny olona mandalodalo ireny tsy manomenome karapanondro sady tsy manao soninninina tsy omena ny karapanondro a tsy omena ny karapifidianana fa tadiavany zareo anaovana zavatra tsy mazava io nareo mody ampanantenainy hoe mena vary mena zao fa tsy ny rehetra no mena an'le fa olona safidiana fotsiny manjary lasa misy fanilikiliana sy fanavakavahana hoe ianina omena ianina omena raha ny tokony izy vary io a tsy amin'ny fanjakana tsy amin'ny candidat mpanjakana io fa any vahoaka rehetrarehetra tokony mahazo an'io vary io daholo tsika rehetrarehetra fa maninona tsy omena tsika ny ampahany fotsiny no zarainy dia ny ampahany ahodiny zareo dia amidiny dia miditra ny posiny azonareo zany zany le fitiavatena tena ilana fanovana fa tsy mety zany fa olana amin'ny foantrana lalina tena efa mihorom-paka eo ny fandehanana mifidy tena ilaina ny fandraisana ndraikitry ny olom-pirenena tsirairay hoy Anitra Razafy-Manatsoa ny anjara ndraikitry ny olom-pirenena aloha zany dia ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana aloha tena hoe tsy manariny zo fa rehefa manana karapifidianana sefa ao anatin'ny lisy mpifidianana dia mandeha mifidy aloha dia anjarany tsirairay aveo no manentana anazy hoe ianina sy ianina ny fidiana fa mandray andraikitra aloha mandeha mifidy dia mila mahasahy manova ihany koa ao anatin'izay ny fanovana zany dia resahana hoe tsy le olona nampijaly nandritra ny 5 taona sy ny 4 volana mipetrahany teo no amahan'ny olana 5 taona teo aloha resy tsy navaolana maika fa zay 5 taona manaraka eo fa hitantsika fa tena lalina dia lalina ny fahantrana amin'izao tsy misy azo antenana intsony matsy raha mbola avelandeha irery amin'izao ny fanjakana mijoro tsy maintsy alaina ny maroanisa ao anatin'ny antemeram-pirenena ka ny firaisakina no anotra ny prime ministre misy olom-bavam-bahoaka tsy natao hoe andeha namboatra lalana sy foto-dravitra azy fiantrana na fitiavana no anaovana an'ireny satria na ny vola entina manao an'izany raha tsy hanana sy olom-bavam-bahoaka ny siady zany raha ohatra ka boribory tany voalohany 470 ny fokotany mizarazara kelikely mahazo zavatra kelikely daholo tsy hitany ain'le filan'ny vahoaka le izy fa raha vao miresaka sosialy kosa dia ny tompona andraikitra voalohany amin'izany dia ny gouvernement ny fahefana mpanatateraka ka matoma antra ny vahoaka dia nampahantrana mihitsy izy dia mila manova zany rehefa mila manova zay dia entanina ny olona hoe jereo tsara ny fotoana rehefa ho avy fotoana mpifidianana ny olona zay tokony omena zany andraikitra sombavam-bahoaka zany dia zava-dehibe satria sombavam-bahoaka no andeha hitondra ny etaetan'ny vahoaka any amin'ny fahefana mpanatateraka fa mialohan'izay mila mahazo ny maroniso anivony antemeram-pirenena sombavam-bahoaka avy aty amin'ny firaisakina voavonana firaisakina ahafahana manova ny prime ministre tsy mahomby sy le gouvernement tsy mahomby dia mba hisy fiatraikany aty amin'le vahoaka ny fanovanan'izany olona zany mba hidina ny vidim-bary mba hidina ny vidin'ny charbon mba hidina ny vidin'ny siramamy sy ny sisa fa ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mifehany atao hoe inflation ny fiakarany vidim-piainana tsy fahitan'ny vaolana amin'ny amahana ny olana rehetrarehetra resaka sosialy ny resaka fiainan'olona andavanandro ny filana andavanandro dia hitantsika taratra zany hoe efa lalipaky zany zavatra zany dia tompona andraikitra ny
arak'izany dia mila mazoto mifidy ny vahoaka malagasy raha te hiala amin'izao fanotrana izao. Miendrika fifidianana fiodinana faharoa sy toyntolona matsy ny fifidianana solombavambahoaka ho avy amin'ny 20 Mey. Zava-dehibe raha olona efa manana traikefa sy nandalo dingana amin'ny resaka fifidianana ary olom-boafidy no miverina ao anatrehan'ny vahoaka sy fidina ho ny fanehoan-kevitry ny ben'ny tanàna Nalasoa no sady kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny distrika Navaradrano Jimy Randriantsoa. Raha namaritra ny toetoetry ny député tokony hitondra ny feon'ny vahoaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena nambarana tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa fa tsara raha olona avy any fotony mirotsaka ho solombavambahoaka. Mamidina amintsika ny fandarana mialy Raj Nombana sy Mathieu Princy. Goavana ny andraikitra izany solombavambahoaka ny Madagasikara izany eto amin'ny firenena satria izy no mitondra ny etaetan'ny vahoaka sy mamolavola lalàna ampandrosoana ny distrikany Iaviny. Noho izany, zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny olona efa manana traikefa sy nandalo dingana amin'ny resaka fifidianana mirotsaka ho fidina ao amin'ny toerana io araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna no sady kandida ao amin'ny distrika Navaradrano Jimy Randriantsoa. No amafisany fa olona avy ny fotony mahafantatra tsara ny maharary ny vahoaka ary vonina iady ho amin'ny tombotsoan'ny mponina ao aminy no handray izany toerana mahasolombavambahoaka izany. Ny solombavambahoaka aloha andraikitra. Ary anisan'ny asa solombavambahoaka moa ny manao lalàna ary manara-maso ihany koa ny asan'ny gouvernemanta. Zany hoe tena ilay fiainam-pirenena mihitsiny no ilana ny solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka dia tsara raha ohatra ka olona avy ny fotony mahafantatra sy mifanerasera amindreo vahoaka no atolotra ao solombavambahoaka izay mifanerasera amin'ny vahoaka mahafantatra ny zavatra izay tena ilain'ny vahoaka miaino ny marary ny vahoaka no tokony olona irotsaka solombavambahoaka ary hitondra ihany koa ny feo amin'ny vahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Zava-dehibe mihitsy no hoe olona manana traikefa sy nandalo dingana eo anatrehan'ny resaka fifidianana ary olom-boafidy ihany koa no mbola miverina eo anatrehan'ny vahoaka tsy matahotra ho fidiana. Tena zava-dehibe zay zavatra zay ary mila fahasahiana ihany koa satria fiainam-pirenena no resahana. Distrika faharoa be mponina indrindra eto Analamanga Iavaradrano. Anisan'ireo distrika tsy ilaozan'olana ihany koa na dia nisy ihany aza niezaka nataon'ny sasany tamin'ireo tompon'andraikitra teto amin'ny firenena. Lohalarana ho an'ny kandida natolotry ny vovonana firaisan-kina ny fitondrana ny etaetan'ireo mponina ao amin'izany distrika izany eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ho anay ny fampandrosoana n'izany distrika Navaradrano zany aloha dia miainga amin'ny fienona ny vahoaka eny fotony. Avaradrano zany be dehibe ny olana zay setran'ny vahoaka ao anatin'ny distrika Navaradrano raha tsy resaka fotsiny ohatra ny resaka fananantany be dehibe ny zavatra mitranga ao amin'izany distrika Navaradrano zany ary anjara ny solombavambahoaka no tokony miaino ny vahoaka sy mitondra ny etaetan'ny vahoaka ihany koa ny mifanatanteraka mba ahafahana mamany olana ohatra izay zavatra izay be dehibe ihany koa eo anivon'ny distrika Navaradrano ny zavatra mitranga zay tokony hoe ho fantatry ny solombavambahoaka ary tenenina ihany koa zany amindreo fahefana mpanatanteraka raha tsy teny fotsiny ohatra fanira zany Navaradrano zany any mitovy amin'ny distrika rehetra ohatra hoe amin'ny resaka fitanterana mijaly raha ohatra ianao ody any Talatany Volonondry na ody ianao any Sabotsinamena na ody ianao any amindreo commune manodidina Antananarivo renivohitra nda itsy Alasora fotsiny ihany zay 7 kilometatra mialana Antananarivo de tena mijaly ohatra amin'ny resaka fitanterana ny ben'ny tanàna tsy tompony andraikitra amin'izany mihitsy satria le izy zavatra tokony mba natao décentralisation efa hatramin'izay nefa amin'ny zao fotoana zao dia mbola tsy misy mihitsy ny vahaolana fa dia raha ohatra ianao zany ohatra te hampiditra bus eo Alasora dia tsy maintsy mifampiresaka ohatra amin'ny ATT zay eo ambany vahoan'ny ministera zany hoe amin'ny fomba ahoana moa zany ny akanesana foana aty amin'ny ministera rehefa manana finiavany ny fotony ka zany zavatra zany tokony solombavambahoaka no mitondra ny volavolan-dalàna ohatra mba tena amehezana io resaka fitanterana zay tsy mandeha amin'izay lohan'io mampijaly ny vahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena hoe amin'ny fomba ahoana no tokony hitantanana satria rafitra izy io mantsy hitantanana ny zany zavatra. Pejiny politika fandikan-dalàna ny fandroana ny lehiben'ny arifentry ny filohan'ny anteny meram-pirenena araka ny taratasy miparitaka ny anaty tambazotra antserasera raha toka marina ny fisiny ho ny kestora fahatelo eo anivon'ity andro mpanjakana ity androany tsy nandalo teo anivon'ny bromaritra velively ny taratasy iny raha ny fanamafisana nataony. Germaine Mejanary, Taiziniana.
ny filohan'ny anteny miera-pirenena ireriany no afaka mandray fanam-pahan-kevitra mampiditra na manaisotra mpiasa-panjakana ambony eo anivony anteny miera-pirenena. Tsy nahita ilay taratasy miparitaka ny tenako ary mbola tsy nisy resaka fanesorana ny lehibe ny arofenitry ny filohan'ny anteny miera-pirenena tao anatin'ireo fivoriany ny bromaharitra hatramin'izay nivorinay, hoy ny kestora fahatelo eo anivony anteny miera-pirenena. Manoloana ilay taratasy miparitaka no sy niavy ny filoha-lefitry ny anteny miera-pirenena eto Antananarivo Vonaivo Raoldina. Taratasy izay manala mpiasa-panjakana ambony eo anivony ity androm-panjakana ity. Raha olona mafeny asany sy mahalala ny tena andraikiny tsy hanao izany mihitsy, hoy hatrany ny kestora fahatelo Mamy Rabenirina. Raha mbola tompona andraikitra ambony ihany koa ka mahalala ny anjara andraikiny sy ny asany, tsy ho nanao aniny. Zay lo anao koa engane ka tsy ho mariny ny zavatra iny fa mety hoe fake ozy ndraiky izy. Ny zavatra tokony tsy aivona ao anatin'ny iny de zao. Voalohany indrindra, araka ny règlement intérieur ny anteny miera-pirenena de fahefan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony ao anivony io androm-panjakana io. Raha izay. Faharoa, raha zoina lay ataontsika hoe fandraisan'ny filoha-lefitra zokiolona ny andraikitra misolo toerana ny filohan'ny anteny miera-pirenena dia tsy mahafindrany zay fahefan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena hanendry mpiasa-panjakana ambony zay. Ny milaza hoe manendro moa zany fanendrena dia mampifandray ho azy ny hoe fanafoanana fanendrena ihany koa. Efa miasa ny filohan'ny anteny miera-pirenena mpisolo toerana ankehitriny ny solombavam-bahoaka Rabenirina Jean-Jacques izay miandraikitra feno ny fanodinan-draharaha andavanandro ny anteny miera-pirenena, hoy hatrany ny fanazavana. Ny fitsipika anatin'ny anteny miera-pirenena no manome fahefana feno azy amin'io toerana io. De fahatelo, zay indrindra mampametra-panontaniana satria ao anatin'lay taratasy zay miparitaka any amin'ny tambajotra any dia milaza fa hoe araka ny sosikevitra avy amin'ny bromaharitry ny anteny miera-pirenena, mpikambana amin'ny bromaharitry ny anteny miera-pirenena ary nanatrika ny fivoriana rehetra faraparany, fa tsy niresaka an'izany nandritra ny fivoriany ny bromaharitra. Tsy fantatra hoe misy bromaharitra manao fivoriana hafa any ambadika ve ka tsy voantso fa hatreto aloha tsy misy fivoriany ny bromaharitra ka nanapahana an'izany hevitra zany nananovana an'izany sosikevitra izany. Ankoatr'izay rehefa vakitsika lay arrêté dia ohatry ny arrêté rehetra misy lay atao hoe considérant eo maromaro. Tafiditra eo ao anatin'ilay considérant ny nifidianana ny bromaharitry ny anteny miera-pirenena tamin'ny 2024. Tafiditra eo ny nanesorana tsy ho solombavam-bahoaka intsony, solombavam-bahoaka anankiray. De eo zany resany nyandry fa tsy tafiditra ao anatin'le considérant ny fotoana na lasa filoha-lefitry ny anteny miera-pirenena an'ilay nanao soni. Zany hoe ilay fifidianana tamin'ny 2024 raha iny ny angian'le arrêté de afa ny anaran'ny filoha-lefitry ny anteny miera-pirenena ho an'ny faritanina Antananarivo voalaza ao anatin'iny. Ny dikan'izay ilay olona manao soni zany tsy voalaza mihitsy hoe mpikambana amin'ny bromaharitra raha ireo considérant hita ao anatin'ilay lay taratasy ireo no jerena. De eo ny mahatonga mamerina foana hoe raha mbola tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena filoha membre amin'ny bromaharitry ny anteny miera-pirenena ka mahalala ny andraikiny sy ny asany de tsy ho nanao aniny mihitsy. Jean-Jacques Rabenirina, solombavam-bahoaka lany tamin'ny lokony fitondrana ny taona 2024 tao amin'ny distrikany Betioky. Nanapa-kevitra ny RD tamin'ny prositendry nandritra ny fifidianana farany teo anefa ny tenany ary kandida atolotry ny vondrona firaisan-kina ankehitriny. Izy no mitazona ny andraikitra mahafiloha mpisolo toerana ny anteny miera-pirenena amin'izao fotoana izao. Iara-dalàna amin'ny hery fanoherana ny ekipany Tatandraza raha ny fanazavan'ireo taizany. Raha ny fanazavana ny tsipadolona kanitany ireo mpitondra ary resy latra ihany koa izy ireo fa mila fiovany Madagasikara satria tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fiainan'ny malagasy. Fanadihadiana.
vonina ny aradia amin'ny mpanohitra ny ekipa ny marika Tatandraza raha nitafa tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo androany. Anisan'ny antony tsy hanaman'izy ireo intsony ny fitondrana ankehitriny ny fitsipahana azy ireo ao anatin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ankoatra izany, mahatsiaro manana didy izy ireo manoloana ny fahasiarana na iaina ny malagasy ankehitriny toy ny tsy fandriam-pahalemana no fahasarotany vidim-piainana hoy ity mpikambana ao anatin'ny antoko politika fivondronan-kery firaisan-kinam-be fiarovana ny vokabita na ny antsoina hoe fafivivo ity. Mbola nanohy tolona izy ary ziska hatramin'izao ny tolona izy kanefa rehefa nilatsaka depute izy ny eliminevandreo tonga de ny dakandreo daka marivorivo antarafao tsy nataondrena mandreo tsy nomendrareo plasy nefa mba niaritry nangiry firy tsy nankamamiainy nametraka zao fitondrana izao ka zay indrindra mampalahelo anay zahay zanany no mahatonga anay manohitra izao fitondrana izao ary na de eko aza hoe hanohitra amin'izao fitondrana izao hoe na de tsy resaka politika resaka ino moa zany fahasarotam-piainana eo aby zany. Anisan'ny antoko politika miaradia amin'ny Tatandraza moa ny fafivivo izay misy mpikambana anarivony mielipatrana manerana ny nosy. Lafim-baovao fatanteraka kosa indray efatra faingo 400 ny tany fitombony ponina eto Madagasikara. Isan'ireo firenena manana tambony amin'ny afainganana mpandeha eo amin'ny fitombony ponina araka izany isika amin'ireo firenena aty Afrika. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Instat dia tafakatra 30 tapitrisa isika malagasy amin'izao fotoana izao. Miteraka fahatsiantoko amin'ny toe-karena izany fahamarona izay satria raika amin'ny 100% amin'ny malagasy izany hoe ny 20 tapitrisa mahery no miaina anaty fantrana lalina avokoa. Fanadihadiany Nancy Raharvola eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny aro-tanjona. Raha nanodidina ny 7 tapitrisa ny samy malagasy ny taona 2024 dia mihoatra ny 30 tapitrisa isika amin'izao fotoana izao araka ny tatra navoakan'ny Instat Madagasikara. Anisan'ny fahantaniana mipetraka raha ho tomba na tsy ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ve ny fananana vahoaka betsaka. Tsy sakana ho amin'ny fampandrosoana ny fananana ponina maro raha ho an'ny firenentsika no isika firenena manan-karena ary mbola tany midadasika sy mamokatra. Teknika entina mampiasa ireo ponina ireo ny tokony karohana ka ho lasa tombony ho an'ny firenena mba tsy ho vesatra. Tsy fialana olana ho an'ny toe-karena sy ny fandraharana ny ampiasan'ny vahoaka malagasy raha ny fahitan'ny mpay fiarahamonina azy. Ho amiko tsy dia ny fitombon'ny ponina loatra ny olana satria Madagasikara nge azo lazaina hoe mbola tany malalaka ary Madagasikara mbola midadasika. Fa le hoe ny politika mpanjakana entina amin'ny fiain'ny fitombon'ny ponina sy ny ampiasana an'ireo ponina ireo ho lasa ponina mamokatra ahafana mampiakatra ny toe-karena eto Madagasikara no olana. Satria raha oharina amin'ireo firenena hafa ny Madagasikara zany azo lazaina hoe mbola tena afaka tena mamokatra be raha tena hain'ny fanjakana tokoa raha manana tena politika mazava sy madio tsara ny fanjakana amin'ny fampiasana ny fitombon'ny ponina eto. Satria jero tsara fa misy fatra ngeto Madagasikara tena raha tena eny amin'ny teny frantsay tsotra dia hoe misy territoire vide de population nefa ndreny faritra ireny tokony hisy ponina teto na ny fitondrana ny fandimby teto izay nametraka mandrakareva natao hoe raha tenena amin'ny teny vahiny moa dia le hoe planine familiale na ny hoe fanabeazanaizana. Raha oharina amin'izay le hoe fitombon'ny ponina teto izay zany zao dia ny zavatra fantanena mipetraka dia ny hoe nanahoana ary ny vokatra ireny zavatra ireny. Nisy vokany ve afaka nampihenana ny ponina ve fa naninona napetraka teto ny politika ny fampihenana ny ponina ary rehefa nampiasana ireny karazana hoe fanabeazanaizana sy ny karazana hoe politika rehetrarehetra nataona ministera isan-karazana any amin'ny ministeran'ny fahasalamana na ny ponina ampihenana izay ponina izay na nahoana fa ny politika mpanjakana fahaizana mampiasa an'ireo ponina ireo ohatra ilay efa niteneniko teo aloha teo. Dika izay zany dia fiazakazan'ny fitombon'ny ponina teto raha mbola 30 tapitrisa ny malagasy amiko mbola tsy ampy ary io raha jerena amin'izao hoe fitadasian'ny Madagasikara sy ny zava-misy eto. Fa le olana dia ny olana miainga avany mandrakariva apetraka foana izay ny politika mpanjakana. Tsy ny ponina ngeny mampahatra eto fa ny politika mpanjakana entina mampiasa an'le ponina ho lasa ho fitaovana mamokatra ny olana eto. Tsy hita mivaingana ny fisian'ny fandrindram-piterahana noho izany tsy vahaolana izany raha fampihenana ny ponina ny tanjona. Ny fampananana asa sy ny fampihentsehana ny ponina ny tokony ifatohan'ny fanjakana amin'izao fotoana
vahaolana hafa ny tokony raisy ny fanjakana sy ny fiarahamonina malagasy ary ny tanora mikasika ny fitombonimponina eto amintsika fa tsy ny fandrindram-piterahana ny eo anivon'ny fanabeazana ifotony izay ikolokoloana ny toe-tsaina no mila imasoana anisan'izany ny fampahafantarana ny vokatry ny firaisana ranofo tsy voaharo miainga ao amin'ny ankohonana na eny amin'ny ambaratonga ny fianarana isatsokazany indrindra ihany koa ny any am-piangonana sy ny fiarahamonina izay tokony hitaiza no mampahafantatra ny tokony atao sy ny fantadalanjana izany ny fataona dia izao hoe voalohany indrindra izaho zany isan'le mitsipaka ary mitsipaka marindrano ny ty resaka fanabeazana aizana sy fanetanana ny tanora hitsindrona n'izao karazany zavatra rehetrarehetra zay mety tsisy vokany zao satria ty fa tsisy vokany le izy famoka ny zavatra tokony atao raha mikasika ny hoe fampetra apakary tsara aloha ny fanabeazana ny tanora ny fitaizana ny tanora eo anivony ny fampianarana isan-karazana eo anivon'ny fiangonana eny fa tokony mandray ndraikitra mivantana mihitsy ny fanjakana amin'izay fanabeazana ny tanora zay tsy ny fiazakazahana amin'ny fampiasana ny fanabeazana aizana ny fandehanana hoe mbola tsy ampitaona ny ankizy zay keko fa misy publicité miteny an'izay eto Madagasikara hoe mbola tsy ampitaona fa andeha anatina rasazy inona ny tokony andehanana ny ankizy tsy ampitaona any amin'ny rasazy aninona any ka tokony amiko dia tsotra raha tiana ienany hoe mponina raha ohatra ka zay ny tena tanjony hoe tokony ienany mponina dia ampidirony anatin'ny programan'ny fanabeazana zay zavatra hoe ahoana ny fomba hitandreman'ny tanora na ny fomba hoe entin'ny olona mena ao anatin'ny tokantrano menan'izany hoe fomba ny fahaizana mandadalaza sy ny fahaizana mampiasa ny mponina no ilaina ny fananana mponina maro no tsy olana raha ho an'ny Madagasikara manan-karena tany midadasika ny fampianarana sy ny famolavolana ny tanora no miantoka ny ho avy tsaratsara kokoa. Ny raiky amin'ny 500 ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy avokoa miaina herisetra ny ankamaroany ireo vehivavy ireo ny anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantrano na ara-batanjany na ara-moraly. Nansira Arvolasy ny Artanjona Atrany. Ny renim-pianakaviana ny vehivavy ny tena hiaran'ny herisetra raha eo anivon'ny fiarahamonina manokana ny jerena. Vehivavy 20 hatramin'ny 20 isan'andro no manantona ireo toerana misehatra momba ny fiahinan'ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana, manatitra ny fitarainany sy mitady vahaolana manokana ho an'ny herisetra miainany. Mianatra manaina ny herisetra mianjady amin'izy ireo ka tsy vitan'ilay fomba fiteny hoe tokantrano fiafiana intsony ka mitady ny haman'ny olana. Maro koa anefa ireo vehivavy no misafidy ny tsy hitaraina fa miaritra ho fitsinjovana ny zanany sy ny tsy fisian'ny asa enti-mamelon-tena raha ny fanadihadiana. Betsaka ireo ivon-toerana sy fikambanana miahy manokana ny vehivavy saingy maro ireo tsy sahy manantona azy ireny no ny tahotry ny mety fiatraikany na ny tsy fisian'ny vokany amin'ny fitarainany ataony. Manodididina ny eo amin'ny 20 isan'andro ny tonga eo dia ny eo anatin'izay zany le herisetra ao tokantrano dia tsy fahinany ankohonana eo koa ny indraindray misy herisetra ara-batana ihany fa ny fanolarana aloha tsy dia misy fa izay le hoe herisetra ao tokantrano manodidina ny tsy fahinany ankohonana ny tena betsaka. Ny tena matetika aloha zao dia le lehilahy tsy mandray andraikitra izay ny tena matetika dia mitaky an'le fiahina ara-tsakafo le vehivavy rehefa avy eo manodidina an'ireo zany ny tena betsaka tonga eto aminay. Ny fipetra raisinay aloha raisinay izy dia nono izy dia amena azy ny toromarika rehetra mikasika ny lalàna sy ny mety hoe lalana tokony alehany ihany koa ao anatin'izay famahana ny olana izay. Misy moa ny olana izay zahana vahana eto amin'ny toeram-piasana manodidididina ny 70 eo zany voavaha eto amin'ny toeram-piasana fa mety misy ihany ireo olona izay ilana ny fidirana tsehatra ny fitsarana dia alefa maina-kany. Tsy dia eno saingy iainan'ny vehivavy na tovovavy manana tokantrano ny herisetra izay miseho amin'ny fomba isan-karazany toy ny tsy fanomezana vola sakafo ho an'ny ankohonana sy ny vono ary ny teny marary. Tsy ny vadiny ihany anefa no mampiaina fangiry firiana fa eo koa ireo ray aman-dreny, ny fiarahamonina manodidina azy sy ireo akaiky azy. Isan'ny olana sedrain'ireo vehivavy ny tsy fahalalana ny zony any ka miaritra izay zava-mitranga eo ny tenany. Antenain'ireo vehivavy tanteraka ny fampiarana ny lalàna ho amin'ny ady amin'ny herisetra sy ny fikasihan-tanana ny ainany mba tsy hivadika sakana sy olana ho amin'ny fivelarany amin'ny hoaviny na ny fivelarany eo amin'ny fiarahamonina. Interview.
ny fomba fisehoan'ny eritreritra amina eritreritra resaka ohatra hoe fiteny hoe fanambanimbaniana rapoko hoe ambany andro sisy dikany ny olona ambany andro tsy mety amin'ny olona côté ohatra izany dia eo amin'ny resaka fanambadiana hoe rehefa zao manambady a dia miresaka aminay mivadiko iny ianao izay ratsy be ohatra ny hoe ny atakaloko ny vehivavy miaraka amina sotra izany dia manao teny marary izany izy rehefa tsy mahita lehilahy erahana dia mitedava lehilahy na manao amakorela ohatra izay ilay izy dia misy fotoana tena misy eritreritra hoe mamono rehefa kely mitondra karama izy dia kely iny karamany iny dia miteny dia mamono izy. Ny fomba hitrehako an'ilay izy marary ny fotsiny afa-tsy hitako hoe inona fomba hoentiko hoentina mananina amin'ilay izy satria efa izay aloha za hoe izay merina izay zany dia ambany andro dia ohatra ny hoe ambany fomba fiaviana zany a dia nanatona tatiana etsekilan'izany isan'ny eritreritra mirongatra any amin'ny faritra amin'izao ny fanerenan'ny zaza tsy ampitaona anambady olona zokony sy ny fivarotan-tena na ny vahiny araka izany mbola lavitra ny ezaka na dia efa misy ara ny dingana vita amin'ny ady amin'ny eritreritra mianatra amin'ny vehivavy raha eto amintsika. Vaovao ny fampianarana kosa indray raha ny tety andro nivoaka dia ny amby 20 aprily izao no ikatona ny fandraisana nandota taratasy ny ireo mpiadina amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ny ity taom-pianarana ity. Anisy noho izany noty navoaka ny ministera ny fampianarana ambony mampafantatra manokana ireo kandidaty tsy miankina fa eny amin'ny renivohiparitra misy azy ireo ihany no misy ny fobem-panadinana iatrehan'ny baccalauréat. Ilana fanatsarana io noty nivoaka io ny filohan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara satria teraka olana maro an'ireo mpiadina tsy miankina izany indrindra fa manoloana ny krizy ara-tsosialy eto amin'ny firenena izao. Germaine Menjanary, Taizniana. Amin'ireo mpiadina roa hoe tsy voasoratra anarana dia rahetsy amin'ireo dia kandidat tsy miankina sy ny safidy ny série AD rantaray marika tamin'ny fanadinana baccalauréat farany. Ny 12 marsa lasa teo taoriny filan-kevitry ny filohan'ireo université dia nisy ny noty navoaky ny ministera ny fampianarana ambony mahakasika ny fanadinana baccalauréat 2024. Noty mampahafantatra fa izay kandidat tsy miankina na kandidat libre rehetra dia tsy maintsy manatona eny anivony renivohiparitra ihany no anaovany ny fanadinana baccalauréat. Efa fanao hatramin'izay ihany izany saingy tokony asimpanovana hoy ny filohan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Betsaka ny olana aterak'io saingy azo atao tsara ny manamaivana ny fahasahiranan'ireo te hiatrika io fanadinam-panjakana io. No mafisiny fa tsy ho voatery tanora no anao ny fanadinana baccalauréat fa mety efa ho zoky olona filany amin'ny asa nohatra na koa ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ka izany no tokony ifampitsinjovana sy anatsarana ny fanapahan-kevitra tahaka izao ho hiatrany ny fanazavana. Ny fanalana baka manokana dia misy olona efa antitra, misy olona efa lehibe, misy olona efa miteraka firy vao manao baka, miverina manao baka. Ny antony ny manana anjara biriky izy fampandrosoana ny firenena dia miverina mianatra na tsy tokony hianatra intsony ary. Nefa ny rahantsika malala ireny olona ireny dia tsy maintsy candidat libre fa tsy miditra na école fa manao cours dia raha jerentsika nefa ny fikarakarana taratasy panadinana ho an'ireny candidat libre ireny dia tsy maintsy manantona ny foibe ny fisoratana anarana ny fanaovana baccalauréat zany dia hitantsika sahady ny fahasaranana sy ny olana teraka izay raha eto Analamanga manokana zany izy karavany akazobe no eto dia ny frais de fa olana raha ny ambanivohitra be izy ny déplacement ialany amin'ny vady mandranany de fa olana raha tonga aty koa izy nefa milahatra be ny office de bac ny janonany eto de miteraka olana zany hoe raha io zavatra noty napetraky ny fanjakana io zany de tokony misy fanatsarana an'io hoe tokony manantona amin'ny tompona andraikitra ny office de bac zay mifanakaiky zany tokony aparitaka le fahefana mba ahafahany rehetra misitraka ara-dalàna izay fanatanterahana ny fanadinam-panjakana zay. Fa raha hitantsika zany amin'izao fotoana zany dia sahirana raha eto Analamanga no resantsika fa raha mijery zany tsika any amin'ny province dia misy olona any amina kilometra
lavitra be lalana ratry ditongotra atao lavitra be dia ahoana zany ny fomba natanterahany an'izay nefany araka ny teneniko teo dia ny teknisiana anankiray manana diplôma anankiray dia fampandrosoana ho an'ny firenena. Tsy ny kandida tsy miankina ihany no manana olana fa ny kandida ny sekoly ihany koa ho iatrany ny fanazavana. Isan'izany fikarakarana ny antotan-taratasy eny anivon'ny biro-panjakana indrindra fa ny sara-pisoratana anarana no ny fahasahiranana eto amin'ny firenena. Taloha zao tsy misy ny fanaovana sezia ny anaran'ireo ankizy ireo zay manala baka. Amin'izao fotoana moa zany dia misy sezia lava be tsy maintsy atao reny atao hoe femorana satria taloha dia anjarany any amin'ny anivon'ny office de bac no manatanteraka an'izany fa amin'izao fotoana dia ny école tsirairay avy manao anazy tsy hay moa inona ny anton'izany. Faharoa manarakarak'izay ny mbola manano sarotra foana zany amin'ny fanatanterahana ny dossier-mpanjakana dia ny fomba fiasa eny anivon'ny commune tsirairay avy zay angalana ny taratasy iny moa sarotra indrindra dia ny bulletin de naissance na ny copie dia iny ny matetika taraiky ary ny zavatra goavana indrindra zay misedra olana ety anivon'ny sekoly dia ny fanomanana ny pitsopitsony amin'ny resaka arabola zay mietraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny moa ny fahasahiranana dia io ny matetika zany hoe ny dossier vory ihany fa ny droit manahirana ny fandoavana anazy. Tsara ny manamarika fa nanomboka ny 17 ny volana febroary teo ary toy hatramin'ny 4 ny volana aprily ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny taona 2024 ity. Anisan'ny taratasy ilaina ny taratasy fanamarina pahateranana miisa 2 alaina eny anivon'ny commune, sary tapaka 2, fiche médicale ray ary carte d'identité iray. Raha ny tety-andro voaray kosa dia ny 20 ka hatramin'ny 20 jolay izao ny fanadinana baccalauréat ankapobeny. Miaraka amin'ny ihany koa ny baccalauréat teknika sy ny teknôlôjia andiany voalohany. Ny 17 ny volana jolay kosa ka hatramin'ny 1 ny volana aogositra ny andiany faharoa ho an'ny teknôlôjia sy ny teknika. Fa miteraka fisavorotany eo amin'ny samy mpivarotra ny tsy vitivikevitra eo amin'ny filohan'ny délégationna manokana ny tanàna n'Antananarivo sy ny ben'ny tanàna teo aloha momba ny orinasa SMGD. Androany zao adenaneo ny tsy fahafaliana ireo mpivarotra etsy amin'ny fasan'ny karana manao didiny besandry ireo apitaky ofatsena no sady mandraona hoy ny fitarainan'izy ireo. Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala no mitatitra ny antsipirim-baovao. Raha lazaona azy tombotsony amin'ny fanafoanana ny SMGD na ny orinasa munisipaly misahana ny fiantsonana ny syndicat ny mpiasa ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra Omaly dia nivoaka tamin'ny fahanginany androany kosa ireo mpivarotra ao amin'ny fasankarana mangataka ny amerenana ny itatana ny SMGD ny vola. Noho ny fitatanana tsy naomby dia lasa tsy mitovy hevitra hatramin'ny samy mpivarotra ka miteraka fikorotanana maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Ny zavatra angatanay tompoko zany mba sy ampisin'le romoromo sanandro dia hiditra zany zahay miresaka digitalisation mba amin'izay mba ho tafita so anatin'ny kitapom-bola mpanjakana satria reto mpiasan'ny commune reto dia manao va-et-vient aminay aty hanao occupation sika hanao an'izao sika amin'ny volanay sy nefa sy fantatra hoe inona mba tamberina atao aminay vahoaka eto amin'ny fasankarana. Velotaraina ihany koa ireto solitenany mpivarotra ireto fa maro ny tsindry azo lena ataon'ireo mpitaky ny apatsena. Misy aty aminay amin'ny fasankarana fa tsindry azo lena izay ataon'ireto commune ireto dia mangataka izahay mba ho ara-dalàna ny fitakiana ny volanay ety amin'ny fasankarana indrindra fa ny mpitaky tike ety aminay amin'ny fasankarana dia tena mampalahelo anay mihitsy ny fihetsika ataony zareo satria tena tsindry azo lena ny atao aty aminay ety amin'ny fasankarana. Ny volanay no efa alaina dia izay mbola pororona 5 000 asiana lohanay 7 500 asiana lohanay dia raha lohanay le vola tokony mba hoe mba aseho aminay ny famendrehana mitaky an'le vola fa tsy manao fihetsika tsy mahomby fanao fihetsika mampatahotra manao fihetsika izay tena hoe tsy alaninay ety amin'ny fasankarana. Hatramin'ny androany mbola tsy nandra nesam-peo momba izao savorivory eraka Antananarivo izao ny PDS Richard Ramanambitana.
farany amin'ny maresaka avy any ivelan'ny farafahakeliny olona 3 sy 3 alina no maty tao amin'ny bande de Gaza hatramin'ny atombohany teo amin'ny Israely sy ny hetsika islamista palestiniana raha ny tatitra nataony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tany an-toerana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mavesatra ny tarehimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao Gaza makasika ny fahavoazana maolona tao an-toerana hatramin'ny 7 oktobra lasa teo nanombohan'ny ady teo amin'ny Israely sy ny hetsika islamista palestiniana. Raha ity tatitra ity tafakatra 3,7 sy 3 sy 3 alina ireo namony ainy. 5,7 sy 5 sy 9 sy 7 alina naratra. Tao anatin'ny 420 ora farafahakeliny olona 40 no maty izay nanampisy io tarehimarika io. Zazamam-behivavy avokoa ny ankamaroan'ireo. Ankoatra io ny herinandro lasa teo efa nisy ny tatitra mahakasika ity ady ity. Olona 3,9 no nisy nankan-keriny. Ny 30 amin'ireo mbola ao Gaza raha efa eritreretina ho maty ny 430 amin'ireo raha ny fanamafisany manam-pahefana ao an-toerana. Ankoatra ny fampitehana maha-olona amanalina ireo fototra-avitrasa potika sy rava izay manery ireo mponina ao an-toerana hifindra monina ao Rafah. Hatrany fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ahoana mariny Global News izay no arahinao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Korean Fried Chicken. Ny sampana fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy manome fotoana anao rampitso indray. Veloma tompoko.